Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ny olona rehetra dia samy nomen'Andriamanitra fahaizana sy saina afaka mieritreritra sy mandinika avokoa. Kanefa raha ny trondro ohatra ny tsarainao amin'ny fomba fiakaran'ny azo dia ho hitanao fa tsinitsinina izany. Ianao indray aza ny tokony eritreritra hoe zavatra mitombona ve izany eritreritro izany. Noho izany ry mpiaino jaina, aza malaky mitsara olona satria indray andro any dia mety ho ianao indray no eo amin'ny toeran'ilay trondro teo. Eny tokoa, isika rehetra izao dia samy noforonon'Andriamanitra hanana ny maha izy azy avokoa. Mety misy zavatra hainao sy talentanao fa tsy hain'ny hafa, ary mety misy zavatra manavanana sy hain'ny hafa fa tsy hainao. Olona voatokana avokoa isika rehetra, ka tsy tokony hifampitsara na hanambany sy hiomeny hafa raha tsy hainy ny zavatra hainao. Ahoana hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 1:7-7. Hoy izy hoe, fa tiako tahaka ny olona rehetra, kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy, ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao kosa. Zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, hoy ny voalaza ao amin'ny Korintianina 1:12-7, nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Miarabantsika rehetra manaraka izao fandaharan'izao indray. Efa vonina tsara sika rakizy anaraka tantara. Fa hono aloha ianao ve rehefa atsony dada na atsony neny anao raharaha kely isan'andro dia faly sa tezitezitra sa monimonina vao manao izany? Tsara ve izany toetra izany rakizy? Ndeha ary sika anaraka ity tantara iray ity dia hiaraka indray lesona avy amin'izany. Meno tsara daholo Faly neny. Tantara no soratany Eky, andrenesanao an'i Danta sy Fanja. Lila! Tonga indray. Ahoana tompoko? Mba miangavo kely neny raha mba mety am'se, fa tena vizana torovana nanasa lamba be. Ka zao mba mifoaza marainy se dia mba areheto ny afo. Rehefa vita izay dia manokona sakafo. Aleo modikena aloha androany. Sao zatra neny, zatry miditra amin'izany. Ny angosy
za koa nge mba visake nanosika kalesy nanao dimba za ela be de avy eo nanao kanety ifo maraina mangatsika sady ny andro zao ririnina aloha ataoko e tsy maninona dray faly neny faly be misy akondro 3 retsy andana lay voany se zao lila ny zaza endrim-pakatoa mahafinaritra neny de mahazo valisoa oe saotra neny aleo ny akondro alaiko de arapako avy etrany sady lila vizambizana avy tany etokotany oay de falifaly ery ay mbola ifo maraina mo ho hitako kora tava fo ndry faly neny vofo ny vilany sy ny lovia jereo milamina avokoa andray efa masaka ny loka efa masaka ny vary ny voatabia sy karaoty efa vita lasary tena faly endriny zanako ndry faly ery lay nentiko manomboka androany ny akamona de ariko sady fifanampiana ny ato an-trano vo maiky ho faly neny raha ho alaiko zao ny rano neny neny aon'izay lila ny hoe mifanampoka ay tena ilainy mariny zany ka zao loharaneny ny vary maraina fa lila kosa atsaka rano vetivety ho fenoko avokoa rety sinikely rety ka mety sa tsy mety drais tena mety zany lila ny asa mandrara andao iarahana mamita tena mirereny neny mananjanaka ny se sady ny makarano angery lila mampatanjaka ny fe zany mihitsy ho azy neny voatra etsika ny vatana de to malemilemy hoe misaotra an'Andriamanitra nanala ny akamoko tena sambatra fanovainiko ny foko neny ahoana lila manomboka androany hiara-iasitsika roa zay mihitsy efa lila vaovao lila kely pakato faly neny iza amintsika raka izy ny te hiara-palitohan'ny lila sy neny tsarovy tsara fa ny zaza endry pakato tia manampy ny hafa manao ny anjara rarahany amin'ny mpifaliana de tena mahafaly any dada sy neny mahafaly any zoky ary indrindra mahafaly any Jesosy anampy ianao anao zany Jesosy raha toa ka mangataka amin'ny fanampiana isan'andro ianao zany de manome fotoananao amin'ny manaraka indray ary antoko-pihira taratry ny fitiavana hitaosy fotom-pahasambarana ny fahazazana raha eo idada sy neny ka ny fankatoavana trany atrany no atorony azy ireny olombalona tieny tanora andimbiny ray aman-dreny tasavelizy ho fotsirora no aviza ianatromeny AWR zay lay onjany fanantenana Jesosy no atra tena mazava raha tamin'ny fahazazany tafo izy tieny eo lalandava ahasoanao re izany olombalona tieny
andimbiny ray aman-dreny kasafelizy ho fotsirora no aviza ianatromeny mandalo mielina ny eto antany ka mety ho fenotomany raha te ho maro andro tsy anatsiny ajaony didi fatimy olombalona teny tanora andimbiny ray aman-dreny kasafelizy ho fotsirora no aviza ianatromeny olombalona teny tanora andimbiny ray aman-dreny kasafelizy ho fotsirora no aviza ianatromeny AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena dia misaotra an'Andriamanitra hatrany isika noho ny fahafahantsika mandray fananarana, fianarana, fampahirezana avy amin'ny alalan'ny fianarana ny teniny. Miaraka aminao hatrany namanao mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Ilion Andriamitansoa. Milohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao izay mba hiaraka hivavaka aminay. Rainay izay ny an-danitra ho amasinany ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponinao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meonao anay anio izay hanina sahaza ho anay na ranofo na ara-panahy. Handinika ny teninao izay tompo, mangataka anao izay mba hampianatra anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mitohy hatrany ny fiarahantsika mianatra ny fifandraisana mitondra ho amin'ny famonjena. Efa niarahantsika nianatra teto ireo lesona izay nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny fifandraisana nataony tamintsika mba hitomana antsika hiverina eo aminy indray. Nisy fampiarana tamin'izany tamin'ny fahalavontsika olombelona dia nanao ny dingana voalohany ilay Andriamanitra izay nanana ny rariny. Dia taomina koa isika zanak'Andriamanitra mba ho zanak'Andriamanitra mampiavana ary ho afaka manao ny dingana voalohany tahaka ny nataon'Andriamanitra na dia manana ny rariny aza. Zany ilay atao hoe fifandraisana mamonjy. Nampirosihan'ny tenin'Andriamanitra isika tamin'ny alalan'ny apôstôly Paoly ao Filipiana 2:2 mba hiray saina, iray fitiavana, iray fo, iray hevitra. Ary izany no fampiarana ilay vavaka nataon'i Jesosy eo amin'ny Jaona 7:10 manao hoe mba ho iray ihany izy rehetra, mba ahafantaran'izao rehetra izao, zao tontolo izao fa ianao no naniraka. Ny fifandraisantsika akaiky miray saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra zany dia misy ifandraisany akaiky eo amin'ny vokatra izay andrasantsika dia ny ahalalàn'izao tontolo izao fa Kristy dia ny rahan'Andriamanitra mba hamonjy azy. Fa rehefa tsy hitan'ny olona izay isika miray saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra izay dia tsy ho azo atao mihitsy mamita ny asa fitoriana ny filazantsara. Fantatry ny olona foana hoe mody miray saina, mody miray fo, firaisana diplomatika, fa tsy tena firaisana avy amin'ny asan'ny fanahy ekentsika hiasa eo amin'ny fiainantsika. Ary dia tsy misy vokany
raha vo tsy zay vokatry ny fifandraisantsika amin'andriamanitra zay ary andramantsika iainana zay no misy vokatra atonga ny ty asa ity ny asa fitoriana filazantsara vitangana tsy ho itsika amin'ny herin'ny tenantsika izany hoe hiray saina hiray fitiavana hiray fo hiray hevitra izany fa kosa rehefa eketsika ny manao fampiarana an'izany amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina eketsika hiasa amin'ny alalantsika dia azo atao ny manao zany ho zava-misy ahoana hoy ny voalazan'ny apôstôly paoly amin'ny fampiarana an'izany amin'ny fanetretena Filipiana 2:7 tapany 2 sy ny 4 amin'ny fanetretena amin'ny fanetretena dia aoka samy ianao ny namany ho mihoatra noho ny tenany aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny any namany koa zany ingeny zavatra hita ankehitriny na ny fifampiresahana olon-droa na ny fifampiresahana olona maromaro dia samy mihevitra ny azy ary vo tsisy tombontso ho azy dia misaramainy eto isika dia ampianarina hanetry tena samy ianao ny namany ho mihoatra noho ny tenany samy mihevitra ny an'ny hafa fa tsy ny any tena irery nampianarantsika o Filipiana 2:7-12 ny hanana ny sainy Kristy izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa ny foanany tenany taminaka ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona mba hahafahany mamonjy atsika izay tsy tia azy akory amin'ity an'io tia dia manana lesona anankiray isika izay ho raisitsika avy amin'i Jesosy sy ireo mpanaraka azy matetika isika dia matsiaro ho hafahafa rehefa mifandray amin'olona izay tsy mitovy hevitra amintsika tsy mitovy fijery amintsika tsy mitovy fiaina amintsika na koa olona tena ratsy fitondran-tena ratsy saina ahoana ireny fomba ny fandraisan'i Jesosy tamin'ireny olona ireny ny apôstôly Paoly dia nanana tsy ambaratelo izay noraisiny tamin'i Jesosy ary nampiariny zao no lazainy eo amin'ny Korinthiana 2:2 Korinthiana 2:2 fa nini tsy tia hafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy nini tsy tia hafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana rehefa mijery olona anankiray zany ny apôstôly Paoly olona izay ratsy fitondran-tena olona tsy mitovy hevitra aminy olona izay manana fiainana mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia izao ny zavatra ataony manao fanahiniana mihitsy izy nini tsy tia hafantatra ny reny fahalemeny hafa ireny izy afa-tsy izao ihany Jesosy Kristy namonjy an'iny olona iny izay no hitany Jesosy Kristy izay nitondra ny fahotan'iny olona iny eny amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy izay maty na dia iny olona ratsy fanahy iray iny irery aza no nanota eny Jesosy Kristy izay namoy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny olona izay tsy tianao hojerena io ankalainao mafy io averina ihany fa na io olona iray io irery aza no nanota dia ho faty ny solo azy Jesosy ary zay no ny fantohany fijery ny apôstôly Paoly rehefa mijery olona anankiray izy na iza tsy tia hafantatra ny akoatran'izay izy eo amin'ny olona anankiray afa-tsy izao olona no vonjeny Kristy na tonga azy ho faty teny amin'ny hazo fijaliana ity olona ity raha tahakan'izany ny fomba hijerentsika ny olona anankiray dia hijery azy amin'ny fisainana tsy misy fihetsaram-belatsia isika fa hijery ny olona anankiray toy ny olona ho vonjena
raha mijery azy tahaka ny olovonjeny ianao dia tsy ahoanao ny lafi ny hafa rehetra fa zay atonga azy ho vonjena ho afaka mandray an'i Kristy ho mpamonjy ny tenany manokana zay ny zava-dehibe aminao ary fantatrao tsara fa io olona io dia tafasaraka amin'i Kristy matoa manaonao foana manao zavatra mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny vahaolana ho an'io olona io dia ny famporosiana azy mba hijery an' Jesosy zay hany afaka manasitrana azy manafaka azy ho afaka amin'izany olana mamatotra azy zany na iza olona mifandray aminao dia jereo sy raiso amin'ny maha-olo-monjena azy fa tsy amin'ny mahampanota azy tsy ny fanamelohana ny mahavonjy sy manala ny faharatsiana hitanao eo amin'ny hafa fa ny toe-tsaina vonina hamonjy sy anampy tahaka izay nataon'i Jesosy tamin'ilay vehivavy azo latanana ny jangajanga sy ilay vehivavy Samaritana ary ilay demoniaka teo amin'ny fasana ny toe-tsaina tia hamonjy tia hanafaka zany no mitondra famonjena amin'ny hafa fa tsy ny mifanohitra amin'izay tsy mbola nisy olona voavonjiny velikitay na ny fanaratsiana na ny fanasaziana natao taminy ny fitiavana mamela eloka sy tia hamerina n'ilay olona amin'ny laoniny tia hampitodika an'ilay olona eo amin'i Jesosy hany famonjena azy zany ihany no ohatra velona sy tena mahomby naseho an'i Kristy ary tokony ho arahantsika ihany koa ny tompony hanampy anao hanampy hanampy antsika rehefa mifampijery mba hijery ny tsirairay amintsika ho toy ny olona ho vonjena ary ny mpamonjy tsy isika fa Kristy rery ihany azadimo izay ary ny voninahitra dia omena ny Kristy manontolo satria matoa ny olona anankiray tafaverina tanteraka eo amin'izany fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany dia Kristy no antony tsy misy olo-kafa mety ho antony izany fitaovana ihany sika noho izany omena manontolo an'Andriamanitra ny voninahitra ka manomboka izao ary dia asaina isika mba hanao tahaka ny apôstôly Paoly minitsy tia hafantatra zavatra hafa eo amin'ny hafa afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy nitondra ny fahotany olona io teo amin'ny hazo fijaliana amen. Heritage Singers. Well, I want to be remembered as the girl who sang her songs for Jesus Christ, who was willing to lay down her life and do His will no matter what the price. Well, I'm singing for the deaf man who can hear about salvation through my song, and I'm singing for the blind man who can see the light in me and come along. Live for Jesus, that's what matters. And when other houses crumble, mine is strong. Live for Jesus, that's what matters. That you see the light in me and come along. La 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 la. There are times when I am tempted to turn off this rugged road I travel
I know it's not that I'm the only one who can sing this melody, but he's chosen me to bless me and to lead me into what is best for me. Live for Jesus, that's what matters. And when other houses crumble, mine is strong. Live for Jesus, that's what matters. That you see the light in me and you come along. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Live for Jesus, that's what matters. And when other houses crumble, mine is strong. Live for Jesus, that's what. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. asaina mpitiavana isika tanora ndray aman-dreny hanaraka hatramin'ny farany izao fandaharana natao ifampidinidiniana amin'ny tanora izao. matetika te mitebiteby mandrakariva isika ray aman-dreniny amin'ny hoavin'ny zanantsika, indrindra eo amin'ny lafiny ara-pitondrantenan'izy ireo. So ihany anefa fa misy ny fanantenana. Dia asaina manokana isika ray aman-dreny ary amin'ity anio ity anongilatsofina tsara fa torohevitra mahasoa mikasika izany indrindra no entina ho antsika eto. Dia ahoana? Tantara nosoratan'ny Rota Sitraky ny Aina, ho velomin'ny nary sy fanja. Lozinina rery lanitra ny lazain'iny zaziny e. Mariny, mba miezaka miteny sy mananatra ihany isan'andro ny tena fa toa tsy misy vokany. Marina moa. Fa inona ry vololona ny dia mahavarinana ho ato a? Efa elany nandona tao ambaravarana fa tsy misy mahare mihitsy. Mandroso rery zafy a. Miala tsiny rehefa ohatry ny varim-bariana ahy e. Ka manahoana zato izy e? Salama tsara. Odry, fa marary angay ianao samy maninona. Toa malaindaina be ny ihany ko. Tsy marary arery zafy fa misy zavatra mampiasa ny lohako mihitsy a. Lazao ry vololona zay mahazo anao a. So mba misy azoko anapiny e. Fa inona aloha ny antondiany zafy e? Tsy maika zany fa tantarao aloha zay mahazo anao e. Misy inona? Manahirana mihitsy ry zafy mitaizan'ireto ankizy a. Fa manahirana hoany e. Misy inona? Aza vao fa tsy azoko ry vololona. Manana olo tiana hono le zanako ry zafy a. Angatsy lozy e. Andray? Iza? Ilalao? Fa iza ndray e. Ary fa ahoana koa moa no ahalalànao an'izany avy hatrany hoe lalao e. Ry zafy a. Otre, tsy zaza kely tsony angentsika ry vololona. Ahoana moa tsy ahalalako an'izany? Mampimea mihitsy ianao tiribavy. Fa inona zao no mahalozany zany ka? Inona zao no mampimeanao amin'izany ka?
mariny raha nirainy aloha ny mahaheno an'izao zavatra izao angamba dia tsy fantatro ntsony ny azo any lalao tsy mbo miaino ny anadray aman-drentsony aniny ankizy amin'izao fotoana ry zafy mieritreritra n'izany rehetra izany a dia vaky mihitsy lohako mariny fa nga kosa mora manana olo-tiana ny ankizy dia atao hoe maditra ry vololona lalam-piainana tsy maintsy andalovan'ny olona rehetra izany inona ndray e tsy tadidiny vololona anganareo sy velo le tratra ny fampitatana fahiny mba mangina ngery zafy fa mahamenatr'olona efa lasa izany ka zava-marina ny elona zaiko e ie zaza tamin'ireny voakapoka beko fa nahasoa aloha ilay izy mba nahatonga anana anjara tokantrano tahaky ny olon-drehetra ory vololona ahoany eno itsara ty aza-pitoviana mihitsy ny taloha sy ny ankehitriny zany ve no hikapohanareo ny ankizy ay tsy hoe ankizy tsony moa zany fa tanory e tsy vaolana re zany ry vololona ka inona ary zany ny tokony ataoko e efa zava-dehibe aloha rehefa sany lazan'izany taminao izy esi ka zao tambatambazo izy zany ray very zafy no anambitamby azy fenao ty ve ty fa adala mivadika do mihitsy a eny ataovy zay azo noho ny fony amin'izay izy tsy manafina aminao mihitsy zay zavatra tiany atao na manahira-tsaina azy ary na dia mananatra azy azy ianao de fahadio tena fahadio no manao teny mandratra zany tokoa mory zafy zany ny tena tokony ho atao fa tsy hoe fampitahorana no atao betsaka raha zany tokoa dia lasa tahotra fotsiny no anekeny anao ato an-trano fa rehefa ny ambadika tsy taza-masonao any izy dia zay ataony ihany ny ataony azonao tsara ny tiako lazaina nareo mianaka zao a manomboko zao dia tokony ifandray am-posala amin'ireny mpiravavy reny mihitsy dia amin'izay tokoa anie izy ry zafy tsy mihafahafa mihitsy milaza zay ataony ihany dia mbo eo ianao no manararoatra manoro hevitra azy sa ahoana tena hafa mihitsy ny fitezana tamin'ny androntsika ry zafy fa amin'izao tena sarotra ny fitezana marina moa ary atao ahoana aloha zany izao ny fomba ilazana zany amin'irainy fantatrao ihany iny zodanao iny fa manahirana be miresaka aminiko tsy olan'izany fa mahaiza ny fampiresaka tsara dia nareo mivady mihitsy no miaraka manoro azy zay tokony ho ataony ena zany tokoa ary ono ay lazao fa miaino ahy avy ela ho any zany fa tsy misy dikany momba ninona ny tianao lazainy matahotra sao be voky izy tena fahafambaraka amin'ny tany amamonina anie zany ry zafy fa aza dia miteniteny foany mariny dia inona tokoa ary zafy ny ataoko mba hiresahana amin'ny momba an'izay hoe fananahana le fanaovana firaisana ranofo sy ny sisa izay sarotra beka tokony tsy dia manavanana loatra ny resaka an'izany ko ohatra ny hafahafa be nge zany ry zafy na izana ny rainy dia mafava zafy marina mitovy tsy misy valaka amin'izany mihitsy ny nahazo anay sy firy vadiko tamin'ilay zanakay voalohany ry vololona marina hoe le vo nanana olo-tiana izy fa raha araka ny zavatra efa hitako aloha ry vololona tsy mety tsony ty manafinafin-javatra ty fa aleo tonga dia vatanina foana ny resaka rehefa miresaka amin'ny ankizy rehefa le misangisanginina reo dia araroty ampidirina aminy ny afatra inona koa moa ny tokony mahamenatra n'izany resaka firaisana ranofo zany miresaka an'izany tsy mahamenatra
fa ny zanaka voadona vokatry ny tsy firesahana sy ny tsy fanorona azy izay tokony natao, izay ny tena mahamenatra sy mahafabaraka lavitra. Tena marina izany Zafy a, mariny. Ataovy malalaka tsara ny saina ry vololona. Fa ny tena hevitra tsara ihany koa dia ny boky. Boky? Atao inona boky? Mahazo toa mividy an'ireny boky mahaso momba ny tanora ireny. Dia ampirisio ny ankizy hamaky an'ireny. Dia aza adiny indrindraindrindra ny mivavaka ho azy isan'andro. Zavatra tsy mbola nieritreretin'ny saiko mihitsy izany zavatra lazainy Zafy azy izany. Tsy angatakandro tsony aho fa ho ampiariko daholo izany e. Fa ity koa ny tena zava-dehibe ry vololona. Mahaiza mifaneho fitiavana eo mason'ny ankizy nareo mivady. Izany eo? Ataovy hita taratra hoe tena mifankatia-nareo. Izany eo? Dia anehoy izareo fitiavana koa ny ankizy fa tsy hoe rehefa niraka sy hibedy azy ihany vao mba miantso azy misaotra rery Zafy tamin'ny torohevitra. Tsy hita moa fa fianarana ny fiainany dia tsy androko indray izany izay ahatongavany velo iresahana aminy amin'izany zavatra izany tia. Ary aleo amin'izay andeha ka. Fa andeha sahady fety ianao e. Aka le mizana tavela ho ambany tohatra fotsiny ny eno nantondiako e. Ay. Dia aza miasa saina tsony rery vololona. Ianao koa alovy ao rehefa mbola mandeha androtsabary aso dia tara mpianatra e. Mampamangy eo. Hoy ny fitenintsika hoe ny azo ny vanon-kolakana, ny tanina ny riny ny tsara. Manana didy ary sika ray aman-dreny hanabe ny zanantsika amin'ny maha olona feno azy ireo fa tsy amin'ny lafiny sasantsasany fotsiny ihany, mba tsy ho nenina ho antsika ray aman-dreny any oriana. Torohevitra omenao ny mpiainontsika indray ary namana Elion. Dia fifaliana ho anaindray ny miaraban'ny tanora rehetra ary ny ray aman-dreny ihany koa satria tsy misy ny zanaka raha tsy teo ny ray aman-dreny. Amin'ity anio ity dia mifantoka bebe kokoa amintsika ray aman-dreny ny resaka mikasika ny fanabeazana ny tanora. Isariana ny sainao ny toe-javatra vao niseho tsy ela izay teo amin'ny renim-pianakaviana anankiray. Atakaranao ny mahazava-dehibe izany hoe fanabeazana ny tanora izany. Fanahiana, alahelo izay no hita soritra teny amin'ny endrik'ity renim-pianakaviana anankiray ity. Toe-javatra mahavaky folo ny tranga satria ny zanany vavy matoa vao 13 taona monja no raikim-pity tamina lehilahy 20 taona izay efa manambady. Nitoejaza ilay zanany ary tapa-kevitra ny findra hiara-mipetraka amin'ilay rainy zanany mihitsy ity zanany vavy vao 13 taona ity. Sahiran-tsaina ilay renim-pianakaviana. Niezaka ho izy nandresy lahatra ny zanako hisaraka amin'io lehilahy io satria fantatro fa tsy manam-pitiavana azy ilay lehilahy fa nanararoatra ny tsy fahamatorany fotsiny. Fantatro fa matsiaro voafitaka ny zanako kanefa miny mamony sofina tsy te-andrian'izany izy. Ankehitriny dia manamafy ny amin'ny hoaviny reto zanako roa vavy zandriny aho, tsy tiako hanana fiainana tahaka izany intsony mantsy izy ireo. Azonao an-tsaina ny ratra-posy ny tebotebo n'izany renim-pianakaviana izany. Mitombo andro manalina ny trangan-javatra tahaka an'izany amin'izao fotoana ianantsika izao. Raha mamaky gazety ianao na mijery televizion na mijery ihany koa ny internet dia manao sesilany ny toe-javatra tahaka an'izany. Fanaovana firaisana ranofo aloha loatra tsy ampandiniana izay mety ho vokatry ny zavatra ataony izay no mahazo ny tanora ankehitriny. Vokatr' izany dia mitombo hatrany koa ny isan'ireo tovovavy be voka fahatany sy mitovolahy voan'ny aretina voatery mampijanona ny fianarana, mitady vola amin'ny fari-pahaizana mbola saika tsy misy mihitsy. Manoloana an'izany zavatra izany anefa etsy andanin'izay dia tsy manan-kalahatra koa ny ankamaroan'ny mpanabe, ny ray aman-dreny, ny mpitondra fivavahana, ny fanjakana indrindraindrindra fa dia mijery fotsiny. Misy aza moa mpanabe
mahabevoka ankizy. Nahoana nefa dia tompona andraikitra voalohany hatrany ny ray aman-dreny ary vokatry ny tsy fandraisan'ny ray aman-dreny andraikitra amin'ny fanabeazany zanany no antony fototra mahatonga ny tanora hanaonao foana. Tsy arytsika ekena mihitsy ny hoe hoain'ny tanora fotsiny amin'izao ny mitondra ny tenany tsy misy mpampianatra, tsy misy mpanabe. Ekena fa miasarotra ny fiainana kanefa maika hanasarotra n'izany ny fanaovana atsirambina ny fanabeazana ny ankizy handeha amin'ny lalana tokony alehany. Etsy andanin'izany anefa dia misy koa ireo ray aman-dreny izay mahatsinjo lavitra ary mahita fa ny fanabeazana ny zanany araka ny tokony ho izy amin'izao fotoana izao dia hanamaivana ny vesatry ny fiainany aoriana kely monja. Dia anjarantsika no misafidy na manao lohalaharana an'ilay fitadiavana ary tsy mihevitra mihitsy ny fanabeazana na koa tsy maintsy mitady vola ihany saingy tsy manao atsirambina mihitsy lafy ny fanabeazana hanamaivanana ny ho avy. Matetika mantsy ankin'ny ray aman-dreny amin'ny mpanabe any an-tsekoly fotsiny andraikitra tokony ho raisiny mikasika ny tanora sy ny fitiavana, indrindra ny mikasika ny firaisana ara-nofo. Misy ray aman-dreny sasany mieritreritra fa tsy ilaina mihitsy zany, misy mihevitra fa mandeha ho azy ny tokony hafantarany ankizy an'izany, misy iza mieritreritra fa tsy misy dikany zany ary ny akamaroany aza dia tsy mivonona ao amin'izany mihitsy. Rehefa vola zanany voanaovany kabary. Ka ireto ary misy torohevitra vitsivitsy anampy ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana ny ankizy momba ny firaisana ara-nofo. Voalohany indrindra dia ny amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny na ny mpivady. Ny fifandraisan'ny ray aman-dreny na ny mpivady eo an-tokantrano dia tokony hadio sy feno fitiavana. Zay no sary tokony ho hitan'ny ankizy eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny. Ny tanteraka tsy misy fantatry ny ankizy foana no hoe tsy tanteraka ny ray aman-dreniko sy ny hoe miaina amin'ny fiainana tsy tokony hiaina ny ray aman-dreniko. Samy hafa ny hoe miezaka sy ny manao tsirambina. Inona moa no mazava-dehibe an'izay hoe fahitan'ny ankizy tezaina ao an-tokantrano izay ny fifandraisan'ny ray aman-dreny amin'ny lafiny ara-pitiavana. Ny fampianarana sy ny fananarana ambava ataonao ray aman-dreny dia tsy mandaitra raha toka mifanohatra amin'izany ny fomba fiainanareo mivady ao an-tokantrano eo amin'ny lafiny fifandraisana ara-pitiavana. Eo amin'izay lafiny fitiavana izay ohatra dia izay karazam-pitiavana hitan'ny ankizy eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreniny no raisiny ho modely. Ka rehefa mahita ny fanohatra amin'izany izy ivelany dia tsy hasitona azy izany. Fa raha ny modely maloto fahita matetika eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny kosa no hitany eo amin'ny fifandraisam-pitiavan'ny ray aman-dreniny dia tsy hanahirana azy ny anaraka ny fiainan-dratsy iainan'ireo namany any ivelan'ny tokantrano izay mitovitovy amin'izany. Matetika ny ray aman-dreny izay tsy mifankatia dia tsy afaka maneho fitiavana ny zanany ihany koa araka ny tokony ho izy. Hanika mitady fitiavana ny ivelan'ny trano ny ankizy ary dia tataza ny mpanararoatra fotsiny. Ka dia zava-dehibe mihitsy zany ny anomezan'ny ray aman-dreny ny mpivady ao tokantrano modely ny amin'izay hoe fifankatiavana izay. Na sy tanteraka aza, fantatra foana ny miezaka sy ny manao tsirambina. Manaraka izany dia ny amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Tokony hivelatra ao anatin'ny fahatokiana tanteraka sy ny fifanajana izany. Misy ray aman-dreny mametraka elanelana eo aminy sy ny zanany ndrao mahatonga ny fahefany hiena ny fifanantonana akaiky amin'ny zanany. Efa tsy mety tsony zany ankehitriny zany fomba fanabeazana izany dia tsy mety. Ny fikaroana natao dia nahafantarana fa ny fifampiresahana akaiky ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zanany no tena tsy ambaratelo ny fahombiazana. Indrindra moa fa rehefa mitombo taona izy. Taloha rehefa kely ny zaza no tena akaiky ny ray aman-dreniny. Rehefa mitombo taona ilay zaza dia miamiataka ny ray aman-dreniny. Fa ny fikaroana natao dia maneho mazava tsara fa ilaina ny fifamatoran'ny ray aman-dreny amin'ny zanany arakaraka ny tombon'ny taonany aza. Ilaina ny fifampiresahana. Ro zanaka ireo dia manana tombontsoa manokana hanana fahalalana aingakaingana be dehibe kokoa no ianao noho ny fandrosoana eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia. Taloha tsy nisy telefônina, zao misy telefônina.
taloha tsy nisy ordinateur sy ny fifandraisan'ny ordinateur amin'ny internet amin'izao fotoan'izao efa tena mandehibe zany amin'ny alalan'ny telefona azy ny ankizy dia efa afaka mampitombo ny fahalalany etsy andaniny zany ny boky sy ny sisa noho izany dia mety hanana fahalalana bebe kokoa ny amin'ny zavatra sasantsasany no ianao ray aman-dreny azy izy ny zava-dehibe zany rehefa mitombotoana ny ankizy indrindrandrindra dia izay fifanakaloza-kevitra izay fantatra fa amin'izao fotoan'izao dia mitombo afolo eny isaky ny enim-bolana ny fahalalan'ny olona eto ambonin'ny tany indrindra fa ny olona izay manana serasera amin'ny alalan'ny internet ary ao anatin'izany zanakao aleo miresaka inona moa ny fifandraisan'izany hoe fifandraisan'ray aman-dreny sy ny zanaka izay tokony hivelatra ao anatin'ny fahatokiana tanteraka sy ny fifanajana izay atao ao anatin'ny fifanakaloza-kevitra indrindra fa ireo tanora efa zokony ny tsy fisian'ny fifanajana sy ny fahatokiana ilay antsoina hoe fidelité amin'ny teny frantsay no fototra tena manapotika ny fifandraisana rehetra na mpinamana izany na mpifankaty izany na miray aman-dreny sy ny zanaka izany ny fifanajana ny fanajana izay ny fanarahana ohatra ny fahatokiana amin'izay ny ekena zany dia zavatra tokony hifanabiazana ao an-tranony tsy maintsy ianarana n'izany fifanajana sy fahatokiana izany voalohany ary isika ray aman-dreny ny tokony no modely voalohany amin'izany amin'ny lafiny rehetra tsy tanteraka isika fa rehefa diso dia aloha mitsotra fotsiny hoe nanana fahadisoana raka izy tamin'iny mametraka le valeur ho anao zany fa tsy mampidina ny valeur anao mihitsy mba izy anao zany dia ampianaro zany zanakao ny amin'ny mahazava-dehibe an'izay lafiny rehetra izay eo amin'ny fiainany aleo ajanontsika eo alohany amin'ny androany fa azontsika toizana indray zany amin'ny manaraka ry aman-dreny biazo mitondra tena ny zanakao manana fotoana ampianarana azy mikasika ny fananana ara-pahasalamana iarovana azy amin'ny voga tsy nirina sy ny areti mifindra azo avy amin'ny firaisana ranofo izay varavarambe misokatra ho amin'ny sida dia anjarantsika ray aman-dreny zany manao fampiarana eo ambany fitarian'Andriamanitra dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray na manao fanjaniainana natotosany fandarana ho anao teto isaorana ny ekipan'ny feon'ny fanantenana ny ara-naty mombana izao fandaharana izao ny sana ny lafin'ny teknika na manao naritiana tompona andraikitra Elion Andremitanso AWR téléphone 034 06 797 62 faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana dia misaotra an'Andriamanitra isika no ny famindrapony nomezany antsika tombonandro fahasoavana vaovao isa-maraina izany dia faly miarabanao koa ny mpiara-mianatra aminao Elion Andremitanso niresaka isika mikasika ny finoany Abrahama izay nandraisantsika lesona lehibe tokoa efa andresantsika ety tokoa ny finoany Mosesy fa amin'ity anio ety isika dia hafa dia hafa ny finoany Rahabajanga zany ny lohateny lesitsika amin'ity anio ity ny finoany Rahabajanga manaitra ny olona maro zany hoe olona janga ary mbola taona janga azy nefa afaka ny anana finoana izay nakasitran'Andriamanitra ary voarakitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra nahoana Rahaba izay vehivavy jankany sady jentilisa no tafiditra ao amin'ny andalan-teny miresaka ny amin'ireo olona masiny baiboly ary tsy vo izay no ahitantsika azy fa indray mandeha dia nisy vehivavy janga izay nanositra diloilo ny tongotr'i Jesosy ranomanitra dia hoy Jesosy hoe izay nataondra vehivavy dia ho toriana rehefa mitoro ny filazantsara nahoana ovakitsika izay voalaza amin'ny Hebreu 1:1-3 Hebreu 1:1-3 milaza momba azy
finoana no tsy nahafaty andrahabajanga niaraka tamin'ny tsinino satria nandray ny mpisafotany tamin'ny fihavanana izy. Tsotra dia tsotra ilay filazana. Tsaroantsika angamba ny nandravana any Jeriko. Malaza izany tantara izany. Nandravany zanak'Israely ny manda any Jeriko sy ny nandripahana ny olona rehetra tao anatiny. Afa tsy rahabajanga. Dia volaza teo ny antony. Nandefa mpisafotany miloma tsy Josoa milohan'ny handravana any Jeriko. Dia ity vehivavy janga ity no nampandroso an'ireo mpisafotany ireo. Tsy sanatria nitady vehivavy janga izy ireo, fa sendra n'ity vehivavy ity, izay tsy nampoiziny, fa nataon'Andriamanitra fitaovana hanafina azy ireo, satria izany mpisafotany izany dia miafina zany, tahaka ny pitsikilo. Dia rahabajanga nanafina azy ireo sy nandefa azy ireo mangingina mba tsy ho tratra ny miaramila ny mpanjaka izay nizaha azy ireo. Dia izao no vakintsika eo amin'ny Josoa 2:7-11 izay mitantara ny zavaniseho. Josoa 2:7-11 ary ahitantsika ny finoan'ny rahabajanga. Zao no nolazainy tamin'ireo mpisafotany mantsy tamin'izay fotoana izay. Fantatro fa efa nomeny Jehovah anareo ny tany, efa latsaka aminay ny fahatahorana anareo, sady efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany no nitahotra anareo. Fa efa renay nanamaina ny Jehovah ny ranomasina mena teo anoloanareo tamin'ny voanareo avy tany Egipta, sy izay nataonareo tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita, izay tany andafiny Jordana, dia Sihona sy Oga izay novonoanareo. Ka noho ny efa renay izany dia ketraka ny fonay, ka very hevitra avokoa izahay noho ny aminareo, fa Jehovah Andriamanitra reo, izy no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany. Tena niaiky rahabajanga, fa Jehovah Andriamanitra no Andriamanitra. Niaiky rahabajanga, fa i Jehovah Andriamanitra io no nitaona ny zanak'Israely nivoaka avy tany Egipta, namaky ny ranomasina mena, ary natonga azy ireo handresy ireo mpanjaka malaza tany amin'ny toerana rehetra izay naleny, ka natonga azy ho vakivava sy resy lahatra fa Jehovah Andriamanitra ny zanak'Israely, izy no Andriamanitra. Finoana lehibe izany. Azo antoka fa i Rahaba n'olona tsy nampozintsika indrindra ho hita ao amin'ny fitanisana ireo olon'ny finoana ao amin'ny Hebreo 12. Iray amin'ireo vehivavy anankiroa voatonona anaranao anefa rahabajanga. Izy no fahafolo amin'ireo fitanisana ny olo malaza amin'ny finoana ao amin'ny Hebreo 12. Ny teo alohany dia razambe sy patriarika malaza ny zanak'Israely ary samy no heverina ho marina avokoa. Fa i rahabajangany dia arak'izany anaran'izany jange. Akoatry ny mahavehivavy azy dia jentilisa izy no sady vehivavy janga. Dia lasa ny fisainana hoe hay tsy hoe olona tsy azo votana intsony zany reny vehivavy na lehilahy janga ireny, fa mbola azon'Andriamanitra hamindrana fo sy omena finoana. Ary inoko fa izany no isan'ny antony nanoratana manokana ny momba azy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra dia vonona ny andray ny olona rehetra. Na iza isika izay mieritreritra fa mety ho lasa lavitra loatra, tena nanao fahotana izay tsy tratry ny saina araka ny fijery maha-olombelona, rehefa vonona ny andray an'Andriamanitra ho mpamonjy anao ianao, dia ho avelan'ny elokao rehetra afaka manomboka fiainana vaovao ianao. Dia mario tsara nefa napetraka eo amin'ny ivon'ny Hebreo 12 mihitsy ny filazana mikasika ny rahabajangy. Fomba manokana no nandarana ny fitanisana io. Isaky ny fitanisana n'ireo olo malaza ny finoana ireo dia nampiasaina hatrany ny teny hoe finoana no na koa hoe finoana no nitrangany izao sy izao. Dia ny hevitra isika fa ny tokony ho toy ny teny hoe finoana no nitarian'i Josoa ny olona hiditra ao amin'ny tany nampanantenaina. Zava-dehibe izany, kanefa navela aloha, tsy nitany saina tao ny anarany, fa nahoana ny any rahabajanga no nresahan'i Paoly. Angamba ho fampahirezana antsika izay mety efa lasa lavitra amin'ny fitondran-tena maloto na izay tahaka an'izany. Fa Andriamanitra dia afaka manome
finoana mahavonjy tahaka an'izay nomeny andrahaba janga. Rehefa voateny ny anaran-drahaba dia nitsahatra tampoka ilay famerimerena teny nataony apôstôly Paoly. Dia izao no nolazainy, inona koa ny olazaiko? Ndenge ovakitsika amin'ny Hebreo 12 ka ny 2:13 hoe Hebreo 12:13. Inona koa ny olazaiko fa ho lany ny andro raha milaza Gideona sy Baraka, Samsona sy Jefta aho, Davida koa sy Samuela ary ny mpaminany. Dia toizany eo amin'ny 2:13 hoe izay nandresy fanjakana tamin'ny finoana, ny asa fahamarinana, nahazo teny fikasana, na nakombona ny vavan'ny liona, namony fidedadedany afo afaka tamin'ny lalan-tsabatra. Raha nalemy dia nampatanjahana, tonga nahery tamin'ny ady, dia nampandositra ny miaramila ny firenena hafa. Ny vehivavy nandray ny azy efa maty, fa natsangana ho velona indray, ny sasany nampijalijaliana ho faty, nefa tsy mety nanao izay hafahany mba hahazo ny fitsanganana tsara lavitra. Ary ny sasany hiaritra fanesoana sikapoka mafy, ary fatorana sy tranomaizina koa, notoraham-bato izy, nitsofana, nalaim-panahy, novonoina tamin'ny sabatra, dia nirenireny ny tafy oditrondry sy oditrosy, efa lao ary fadiranovana. Nefa izao tontolo izao tsy mendrika eo ny toerany akory, dia nirenireny tany anefitra sy tany atendrombohitra sy tany anjoy ary tao an-davatany izy. Ary ireo rehetrareo na dia efa nahazo laza tsara no ny finoana aza, dia tsy mba nandray ny teny fikasana. Fa Andriamanitra, Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika, tsara lavitra ho antsika, mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa mby eo koa isika. Zany hoe raha tsy efa eo koa isika izay mino an'i Kristy amin'izao fotoana izao dia tsy handray an'izany tombontsoa izany ireo olony finoana teo alohantsika. Raha bajanga dia ohatra lehibe ho an'ireo mpiaino ny boky ny Hebreo tamin'izay fotoana izay, ary ho antsika koa dia ireo izay tsy mba nandre an' Jesosy nitoroteny, tsy nahita azy nitoroteny, nahita azy nanao fahagagana kanefa mino azy. Raha bajanga dia nandre fotsiny dia mino. Ohatra tsara ho antsika izany, tsy nahita ninninona tamin'ireo zavatra rehetra voatanisa ireo tsika kanefa mino. Izao novakitsika ao amin'ny boky Daughters of God, takila 5:30, miresaka mikasika an'ity vehivavy janga ity. Vehivavy janga nonona teo amin'ny mandan'i Jeriko i Rahaba. Izy no nanafinareo mpisafitany Israelita anankiroa izay nirahana izany toetry ny fiarovana ao amin'io tanàna io. Noho ny fahatsaram-po nasehony tamin'izy ireo sy ny fanambarany ny finoany an'Andriamanitra, dia nampanantena azy ireo mpisafitany ireo fa hiaro ny ainy sy ny fianakaviany rehefa hanafika ny Jeriko ny zanak'Israely. Eny nanana finoana an'Andriamanitra Rahaba-janga no izay reny fotsiny no ny herin'Andriamanitra niseho teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Isika koa na dia tsy hitantsika maso aza ireo toe-javatra maro tahaka ny famoronana nandritra ny enemana, ny fanafana ny zanak'Israely, ny hazo fijalian'i Kristy sy ny maro hafa, dia nahoana moa isika no manana antony tokony hinoana ihany koa, fa nisy tokoa izany, ary hahatonga antsika ihany koa hanana fahatokiana izay mbola nampanantena an'Andriamanitra ho antsika. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.